politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Isiho eto ry vahoaka dia ny fiarovana ny tombontsoa frantsay ny betsaka fa ninao ao ambanin'izany aloha tsika no mizoga ny tombontsoa frantsay eto. Ireo babakotiny frantsay no mampikatso ny toedra raha eto Madagasikara hono atoko politika teza na intsy fiteny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny frantsay tena manana tombontsoa arovana eto dia izy no mametraka olona eto marionetiny eto na babakotiny eto Madagasikara dia amboariny mandeha amin'izay ilay système mba hampalany an'io sy ahastable tsara an'io. Dia Andry Rajoelina candidat frantsay napetrany hoe hiaro ny tombontsoany. Araka ny nambaran'ny filohan'ity atoko ity Jean-Louis Rakotombo dia samy olona frantsay avokoa na ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina na ny prime ministre Tsay Christian. Ny filoham-pirenena moa hoy izy efa raha malala fa inonaka fiofona na naturalisation ho lasa frantsay talohan'ny taona 2024 iny fa ny fanapahan-kevitra raisin'izy mirahalahy miaraka amin'ny gouvernement tany koa dia raha mahita fa tsy misy afa-tsy mitsinjo ny tombontsoan'ny frantsay. Ho anay teza tsisy ninona azonay andrasana amin'io averiko indray mandeha eto na izy teo président ny république amin'izao fotoana izao dia Andry Rajoelina izay efa naturalisé frantsay izay tsy maintsy miaro ny tombontsoa frantsay na Andry Christian Tsay dia olo frantsay daholo reo aminay. Fa eto amintsika amin'izao fotoana les règles de jeu mbola maloto verrouillé ahafahan'ny fitondrana mametraka olona arak'izay tiany eto ary ahafahan'ny any velony mametraka babakoto eto izay tsy mety. Dia mbola vokany tsy mahavita ninonino ireo opposition ireo tsy afaka ny andana hanao proposition de loi ka hoe ho lany, tsy afaka ny hitsipaka hanao fitsipaham-pitokisana ny prime ministre fa dia hinanaka fotsiny dia hidongy dia izay rehetrarehetra izay système izay ve mety amin'ny firenentsika. Izay ve ny tena démocratie ilaina eto. Ny vokany 10,000 ariary clause sy eto amintsika izao nefa raha mba zany ny tonga taty any mety any amin'ny 1,000 ariary ny kilao raha manana ray alina zany ny tantsaha anankiray raha amin'ny 10,000 ariary mba nahazo 10 kilao. Zereo sahala amin'ireny téléphérique ireny ny vidiny lafo be trosa eto izy nefa ampiasaina tsy rentable dia sady miboka trositsika mbola misubventionné ny fahavoazana satria io tsy mandeha fotsiny amin'izao fa électricité no mampandeha azy. Efa hatramin'ny teteza mita no ireny terena hividy Airbus brocatera ireny dia nanaiky izao nasaina nanao téléphérique izay trosa. Io resaka jirama izay tsy mihodina raha tsy amin'ny alalan'ny groupe électrogène na herim-pamatsy herinaratra izay any Arifreze sy ireo karana indo-pakistanais manana zoam-pirenena frantsay io isan'ny daholo hoy hatrany ny sationan'ny fanazavana avy amin'ny atoko politika teza. Dia izay no mahatonga anay teza hoe mila manao refondation tsika amboarina ampety azy tsara ny démocratie eto Madagasikara. Anisan'izany lalam-pifidianana. Izany rehetrarehetra izany azo atao tsy nofinofo zany fa azo tanterahana mba hisiny tena démocratie ka ao anatin'ny composante n'ilay refondation izay tokony atao eto amin'ny firenena zany mba hivoaka tsara la démocratie ary tsy ahafahan'ny la Frantsa indrindrandrindra sy ny tandrefana mametraka babakoto lava eto amin'ny firenena ity fa amin'ny fametrahan'ny frantsay babakoto lava eto amin'ny firenena ity miteraka instabilité. Fa na diadina zay olona nanao an'izany tsy ara-dalàna zany herintaona hatramomaizina 2 taona hatramomaizina madio tsara amin'izay fotoana izay fitondrana n'ilay résultat makany amin'ny région dia ny résultat confronté iny no alefa makany amin'ny inona dizy teo ny HCC mba hanaovana ny hitsarany azy farany sy anaovana validation le izy. Zany azo atao fa tsy nofinofy tsy populiste zany fa tena azo atao zany ary madio tsara amin'izay fotoana izay ny fifidianana eto Madagasikara. Dia manarak'izay tena le safidim-bahoaka no mivoaka tsy fanompa-tsotry izy dia misy stabilité politique eto amin'izay fotoana izay izay tsy lany manomana midina ny fotony iray
mamiona amin'ny vahoaka mitily ny filana mitily ny olana maty an'ireny programa manamboatra ekipa manamana ekipa miasa ny fividianana manaraka ary mena latitude ireo anao an'izany fa tsy bahana n'le 60082 ordonnance zay milaza fa zay anao rehetra fivorinana salamizany na etsy-akalamanjana dia tsy maintsy mangataka autorisation amin'ny exécutif nefa asampanao politika ny midina ny fotony. Ataoko ohatra fotsiny tsy mahazo mianatra intsony ny vehivavy izao taona hatramin'izao taona rehefa miteny ny protocole de Maputo hoe droit à l'éducation pour les femmes et les filles peu importe leur âge dia iny no arahana fa les lois internes zany passé derrière les protocoles. Faiza manao ny fanjakana amboalohany ilay manao sonia ireo karazana protocole iraisam-pirenena samihafa saingy tsy mampiatra izany avy eo. Iray amin'izany ny protocole de Maputo izay nosoniavy Madagasikara ny febroary 2004 saingy tsy mbola niratifie 20 taona ty aoriana. Inona no mahatonga anazy mbola tsy tonga any amin'ilay hoe ratification foana ny fanjakana amin'izao fotoana izao nefa ny zavatra tena ilaintsika ilay ratification ny sakana hatreto dia le article 14 zay ny sakana hatreto. Ny anton'izay satria io article io zany miresaka an'ilay interruption thérapeutique de la grossesse nefa ny tsara fantarina ary tsara marina fa tsy io article 14 io ihany ny ao anatin'le protocole de Maputo izany hoe tsy zavatra anankiray akory ny tokony atao sakana be tsy hiadoptena an'ilay protocole de Maputo zo ny resahany eto zo ny vehivavy ny resahany eto ary tsy ho voafehana article anankiray ny zo ny vehivavy. Taratra hita maso amin'ny fandrosoan'ny firenena ny fampiarana azy ireny satria raha ny hita dia saika nandroso avokoa ireo firenena nampiatra azy ity raha sahirana tanteraka kosa ireo firenena tsy mbola niratifie azy toa amin'ny Madagasikara, Tchad, Niger, Somalie. Ilaina ny fampiarana azy io eto Madagasikara hoy ny avy amin'ny Forum Génération Égalité Madagasikara ho fampisitrahana ny zon'ny vehivavy izay tena antoka ihany koa mampandroso ny firenena iray. Zany hoe maro be ny tombotsoa amin'io ary hita koa zany fa ny firenena izay efa niratifie le protocole de Maputo milalana eny amin'zareo dia misy fivoarana be any amin'zareo raha tsy resaka fotsiny hoe ilay firenena tafiditra ao anatin'le classement aty mifarana zany amin'ny resaka classement mondial sur la faim dia Madagasikara anisany ao anatin'izay firenena izay dia le firenena efatra anatin'izay firenena le mbola tsy nanao an'le ratification. Artikla miisa 230 no ao anatin'ny fanarahana mikasika ny South Africanina momba ny zon'olombelona sy ny vahoaka mifandraika amin'ny zon'ny vehivavy saingy ny artikla 14 sy ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana ihany no voalaza ho sakana tsy hampiarana azy. 230 ny article ao anatin'ilay izy izany hoe misy article 130 no tokony hanekenan'izy io ary tokony hanaovana ny ratification. Ny protocole de Maputo dia traité taloha ho an'ny afrikana ho an'ny vehivavy afrikana tamin'ny voalohany le izany fa nampon'le charte africaine des droits de l'homme et des peuples fa ny protocole de Maputo dia natokana ho an'ny vehivavy. Le article 230 ao anatiny dia mikasika ny zon'ny vehivavy. Izay ve ny antony tsy tokony hanaovana le ratification nefa mbola misy article maro ao anatin'ny protocole de Maputo io izany hoe ilaina ny fandaniana ilaina ny fanaovana ratification izy io ho an'ny zon'ny vehivavy satria zon'ny vehivavy maro dia maro no ao anatin'izy io ao fa tsy resaka interruption thérapeutique de la grossesse ihany. Raha ny fanazavan'ny mpahay lalàna mantsy dia miainga any amin'ny gouvernemanta ny fampiarana azy io zay vao mandalo amin'ny parlementa zay vao mivadika ho la ratification ka lasa lalàna velona azo ampiarina eto amin'ny firenena. Ho an'ny Forum Génération Égalité Madagasikara manokana dia efa maro ireo hetsika fampahafantarana ny protocole de Maputo nataon'izy ireo ary mbola itoy izany izay arahany ihany koa amin'ny mpanao gazety Remapsen ankehitriny. Zay milaza ny situation maro dia maro zany hoe ny zon'ny vehivavy izay mbola tsy voahaja eto amintsika ohatra ny zony amin'ny resaka fandovana zo amin'ny fisitrany participation eo amin'ny fiainana ara-politika. Maromaro ny tanora izay tsy mahafantatra ny zony satria tsy nahazo fahalalana. Zay maty eo am-piterahana izay mety vorana koa izy ohatra voka tsy fantany hoe ahoana ny tondrana an'ilay izy tsy manana moyen izy ahafahana mitsabo tena na mitondrana an'ilay mandritra fitondrany voaka ahafahana mitaiza an'ilay zaza
dia nefa no anaty protocole de Maputo il y a les gènes an'ilay charge pendant les soins izay anampy ny tanora satria ny ankamaroan'ny tanora eto amintsika izay mbola tsy miasa na miasa fa kely ny karamany dia mety ampivoatra tsara ny tanora ananantsika tanora mipetraka tsara ataontsika hoe afahany miaina tsara manana mala charge ny tenany tsy fiainana milamina fa tsy hoe fiainana tsy zarizary. Fa ny zavatra tokony ataontsika angambany a manao échange de bonne pratique amin'ilay firenena efa nanao an'ilay ratification.